Tsy ampy mahasahana ny vahoaka nisan'ireo mpitsabo, mpampivelona ary infirmiera amin'ireo tombom-pahasalamana manerana ny nosy raha ny antotanisa fantatra hatreto. Isan'izany ny ao amin'ny distrikan'ny Fandriana, faritra Moronmania, anatin'ny faritany ny Fianarantsoa. Mila olona vita fiofanana maro arak'izany ny lafin'ny fahasalamana. Ho an'ny Fandriana, tokana hatreto ny sekoly mpampianatra sy manofana mahakasika ny paramediko raha vao enina taona monja no nisokafan'ny INS Palma ary efa nahofana andiany roa manana ny mari-pahaizana lisansa rehefa nanovo fahalalana nandritra ny 3 taona tao aminy. Ny sekoly zany dia anankiray ihany ny mbola sekoly manofana ny mpampivelona sy ny infirmiera eto. Dia izahay eto amin'ny distrikan'ny Fandriana manana CSB na tobim-pahasalamana fototra miisa 170 miparitaka ato anatin'ny distrikan'ny Fandriana. Dia izay tantaniny lehibe ny tobim-pahasalamana misy ny dokotera, misy ny infirmier sy ny sage-femme. Dia na dia efa misy ara ireo tobim-pahasalamana izay misokatra 170 reo tantanindreo nolazaina teo reo dia mbola misy ny filana satria ankehitriny izany fitondram-panjakana dia efa miesaka manampina ny vahoaka. Dia efa misy ny tantanin'olona anankiroa ireo tobim-pahasalamana ireo fa misy kosa ny tantanin'olona anankiray. Dia misy zany ny asa fivoriana ety amin'ny SDSP ety Fandriana dia indraindray ho an'ny olona ho an'ny tobim-pahasalamana fototra izay tantanin'ny olona anankiray dia mikatona zany izy voatery hoe mikatona. Dia izay no ilana an'ilay fanampin'ilay olona hiasa. Dia miezaka zany zao izahay mba olona tsororoa isaky ny tobim-pahasalamana no any amin'ireny tobim-pahasalamana fototra ireny. Raha amin'ny arivo ny fenitra ny infirmiera eto Madagasikara sy sage-femme zao eo amin'ny 12 000 eo. Tsika tsaiky ngamba 24 millions sa 25 millions ny population. Raha atotanisa zao amin'izao fotoana zao infirmier ray na sage-femme ray ho an'ny olona 3,000. Eo amin'ny 3,000 eo zany ny olona ray nefa arivo ny fenitra iraisam-pirenena. Ka ilain'ny fanjakana ny institut privé satria zay le 3P. Zay le 3P zay satria tsy vitan'ny fanjakana samy reriarina nge. Hitanao Madagasikara midadasika. Tsy haiko hoe firy ny isan'ny fokotany eto. Raha tokony izy nge tokony isaky ny fokotany tokony mba hanana infirmier na sage-femme ray amin'izay ny tanjona dia ny asalaman'ny vahoaka. Ny tanjona dia ampienina ny taham-pahafatesa ndreny sy ny zaza amin'izao eto Madagasikara zao. Manaraka ny fenitra rehetra takina ho amin'ny fanofanana sy fampianarana ny INS Palma, iray amin'ireo sekoly ambaratonga ambony raiky amin'ny zato manerana ny nosy efa nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera PIA izy. Maro ihany koa anefa ireo miorina anelakelan-trano na tsy manara-dalàna. Izy tsy ho ela ny fanaovana sivana azy ireny hoy ny ho lafitry ny infirmier eto Madagasikara. Zaho zany manao antsoavo amin'ireny institut ireny. Ikeko mbola tsy ampy ny infirmier sy sage-femme eto Madagasikara satria raha ny fianatra nge dia infirmier reny sage-femme ray ho an'olona arivo e. Nefa mbola tsy ampy zany isa izany. Fa nefa kosa na dia tsy ampy ary le isa na izany dia manentana hoe oka re tompoko mba tokony anaraka ara-dalàna zay programma omen'ny fanjakana reny institut reny. Tsy afenina nge fa be dia be nge ny institut manao fotsiny mpampianatra tsy ampy. Mampalahelo nge zany ain'olombelona ty asan'ny infirmiera ty ary asa masina ny asan'ny infirmiera satria resaka fanompoana dia fanompoana ny marary. Dia eto koa dia manao antsoavo sahady indray ary makasitraka ny enseignement supérieur satria mbola tsy mivoaka zao ny fanomezana habilitation manaraka fa aleo aloha ny eo ireo raika amin'ny zato reo arahana maso tsara mba azahoana ny hoe satria après ny habilitation dia accréditation. Io zany dia hoe ireo institut raika amin'ny zato reo zany dia erany miasa amin'ny ministère ny fahasalamana anara-maso ny programme sy ny fenitra rehetrarehetra ma institut universitaire azy zay tsy mahafeno fepetra fa indrindra reny manao annexe reny zay tsy eken'ny lalàna mihitsy dia mety ho akatony fanjakana angamba reny zavatra reny aleo manana kely tsara toy izay manana be tsy androfana.
infirmiera 20 sy mpampivelona misa 4 nisalotra ny anarana andiany miray no nandray ny maripaizana lisansa io farany herinandro io avy ao amin'ny INS Palma. Afaka miatrika ny asa avy hatrany izy ireo. Mbola malalaka raha teo ny toerana noho ny tsy fampinisa voalaza etsy ambony. Misokatra manaraka izay ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo nahazo ny maripaizana baccalauréat sy liana amin'ny lalam-piofanana paramedico ho an'ny distrikan'ny Fandrina sy ny manodidina ao amin'ny INS Palma.